Von'olona tamin'ny fomba fianao-bibiana tao Ambatolampy, tovolahy iray 80 taona izay mpanampy an-trano no namonina faty mpivady tamin'ny fomba fianao-bibiana tamina Fokotany, Andravola, distrikany Ambatolampy tamin'ny alakamisy lasa teo iny tokony tamin'ny 7 arivo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny von'olona mahatsiravina tany Ambatolampy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Asanjolahy nanafika trano fandraisam-bahiny iray teny Ankazomanga izy reto ka tratra ny pôlisy ny service anti-gang na sagy tamin'ity herinandro ity. Mbola tratra teny amin'ireo jolahy ireo ny kitapo feno vola be sy fitaovana hafa toy ny finday, poketra sy ny sisa. Rehefa nisavaina ny kitapo dia 470 tapitrisa ariary ary vola vahiny 304,4 no hita tamin'izy ireo. Mitohy ny famotorana azy ireo ary hiakatra fitsarana moa ny raharaha taorian'ny natratrarana an'ireto olon-dratsy ireto. Letro aninjay indray mpamaky trano mpanao halabotry mitety any Madagasikara atratran'ny gendarmeria atao Voimar nandritra ny hetsika manokana izay natao tamin'ity herinandro ity. Avy ao maro antsetra ireto ninjay ireto ary avy namaky trano tany Antalahy dia nanao asa ratsy tao Voimar ary mbola saika hiazo ny Nosibehelyville hanao fanafiana indray ireto ninjay ireto no tratran'ny gendarmeria tao Voimar izay. Midika izany fa misy farany daholy ny zavatra ratsy atao rehetra ary mety ho falifaly kely ianao androany raha mbola tsy tratra fa rehefa tratra dia tsy maintsy hihinany tsy fihinany. Eo am'resaka fisolokiana indray mivadika savony na fotaka ireo finday novidiana tamin'ireto telo lahy izay misoloky ireto. Nahitra ponjavonjomaika ao Ambatolampy izy ireo tamin'iny androny omaly iny. Afaka omaly no tratehaky ny pôlisy pirenena CSP Ambatolampy izy ireo. Isaky ny andro tsena alakamisy izy ireo no tonga mivarotra finday ka no tonga any an-trano ireo nividy dia finday pokaty na savony na fotaka no azon'izy ireo. Loza izany fa tena tsy kely lalina ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra ity resaka fitapitaka sy fisolokiana ity amin'izao fotoana izao. Mpangalatra finday teny amin'ny Akorodigy indray hisy ny valisoa homena an'izay manam-baovao momba ireto mpangalatra tratran'ny caméra de surveillance ireto. Telo lahy niditra atao anatin'ny magasin tao amin'ny Akorodigy dia ny roa mody mampiresaka ny iray manao ny asa ratsy rehetra saingy tratran'ny caméra de surveillance tsara izy ireo. Raha misy manam-baovao na mahalala momba azy ireto dia hiangaviana hiantso an'ireo tompon'andraikitra any an-toeranany. Hisy valisoa omena ary hotazomina tsy ambaratelo ny momba an'ireo izay manam-baovao mahakasika an'ireto olon-dratsy ireto. Ao anatin'izay halatra izay hatrany ampefoloha lehilahy iray misandoka ho mpiasan'ny jirama ary karohina fatratra. Milaza izy fa mpanao fitsirihana ka miditra any an-tranon'ny mpanjifa. Lazainy koa fa misy mitory ho mpangalatra jiro ilay mpanjifa. Mitety ny efitrano rehetra izy, avy eo milaza fa mitsirika ny recordement rehetra ao amin'ilay trano. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia tsy mpiara-miasa eo anivon'orinasa jirama izy ary tsy fantatra izay tetikadiny. Tsy maintsy manao badge sy mitondra ordre de mission mamaritra ny asa ho tanterahana any an-tokantranon'ny mpanjifa miaraka amin'ny karaparon'ny pirenena ny mpiasan'ny jirama izay mamita iraka any an-tokantrano raha ny fampafantarana nataon'izy ireo hatrany. Mandeha araka izany ny fikarohana an'ity lehilahy ity vokatrin'izay fisolokiana izay nataony izay. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay famonon'olona tany Ambatolampy any amin'iny vohim-peno iny izay famonon'olona tamin'ny fomba fianao-bibiana moa izay niseho tany Ambatolampy izay. Am'izao fotoana izao dia iaraha mahita sy iaraha mahalala fa tena efa nivadika biby ny olombelona ary efa vitsy ny olona azo itokisana. Ary matetika ireo olona akaiky anao sy ireo mahafantatra anao tsara no mahavita manao ratsy sy mamono mahafaty anao ao anatin'izany rehetra izany. Ka ny fantaniana mipetraka dia ny hoe fitiavam-bola ve sa fitiavana hanan-karena diso tafahoatra aloha loatra no mahatonga an'ireo olona sasany izay lasa manaonao foana ka mamono olona tahaka an'izao. Von'olona atao Ambatolampy mantsy ity resaka ity.
Tovolahy iray izay 18 taona mpanampy ao an-trano no namonina fatin'ny mpivady tamin'ny fomba fianao-bibiana tao amin'ny fokotany Andravola distrikany Ambatolampy tamin'ny andron'ny alakamisy tokony tamin'ny 7 hariva no niseho ity tranga ity. Fifamaliana teo am-pihinanana sakafo hariva no niantohany olana ary notsatohany ilay tovolahy niantsy ilay rangahy ary nitoy ny famonoana tamin'ilay ramatoa. Voatazona eny am-boriboritany Gendarmerie Ambatolampy ilay navandoza taorian'izay satria tratra mantsy ilay namono azy mivady izay mpivady hita faty notsatohana tamin'ny zava-maranitra teny Andravola Vohipeno Ambatolampy tamin'iny andro nafako maleriva iny moa no tratehaka ity navandoza ity. Raha araky ny loharanom-bavao dia ilay tovolahy mpiasan'izy mivady ihany no navandoza rehefa natao ny fikarohana dia tratra ny maraina tamin'iny omaly ity tovolahy izay navandoza ity. Tovolahy kely mbola 18 taona ve ianao dia mahavita mamono mahafatolona tahaka an'izany amin'ny fomba fianao-bibiana. Aiza ho aiza ny hanjoanao amin'ny hafarany satria mbola lavitra ny lalana raha izany 18 taona izany nefa dia efa higadra sahady vokatry ny famonoan'olona ny nina natao noho ny tsy fahafehezantena sy ny hatezerana diso tafahoatra izay. Ka ny afatra na dia tesitra tahaka ninona aza ianao na dia misy famaliana tahaka ninona aza eo aminao sy ny olona manodidina anao dia mba mahaiza mifehy-tena satria ny fotesitra tsy ranandrariny ary rehefa tezitra izay ianao ka lasa mananao foana dia hanenenanao iny fihetsika kely izay tsy voafehinao tao anatin'ny hatezeranao iny ary mety hanenina ianao mandritra ny androm-piainanao iray manontolo mihitsy raha toa ka izany no miseho. Ka aleo ihany mitandrina ary aleo ihany mandefitra rehefa misy zavatra tsy zaka tahaka an'izany fa tsy mananao foana na ihany koa hoentim-po amin'izay hatezerana izay. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy arovatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.